entina tserovana ny zavabitan'ny Gisèle Rabesala teto amin'ny firenena isy ny herinandro avy izao ny herinandro entina anaovana ny fatserovana ho azy eo anatrehan'ireo asa lehibe izay nitanterahana teto amin'ny firenena. Ny kendrena manokana moa izany daty izany no daty io mifanandrify indrindra amin'ny tsingeritaona mitondra fanazavana Eric Rakotomanga komity mikarakara. Feno 20 taona amin'ny 7 Mai zao zany raha matoa Gisèle Rabesala ka ho fahatserovana an'izay dia isy tsangam-bato ho atsangana hitondra vangim-bony mikasika azy dia manarak'izay isy koa ny fampisehoana mivelatra mikasika ny tantarany ray manontolo na fiainany manokany zany na ny fiainany teo amin'ny lafiny politika sy sosialy na ny fiainany teo anivon'ny fitondram-panjakana. Dia miaraka amin'izay koa isy ireo lohabarendasy mikasika ny hoe Gisèle Rabesala sy ny toerany teo amin'ny tolon'ny vehivavy malagasy afrikanina. Misy koa lohabarendasy mikasika ny hoe Gisèle Rabesala sy ny fiainana politika teto amin'ny firenena ary manokana isy fampisehoana ataon'ny UNESCO nanao tantara satria anisan'ireo vehivavy afrikanina voafidy izy ho anisan'ny vehivavy afrikanina zany eto Afrika. Ireo rehetra ireo kosa dia atao amin'ny tranombokim-pirenena amin'ilay efitrano mitondra ny anarany hoe efitrano Gisèle Rabesala. Ny tanjona zany dia fampatsiahivana sy famoazana indray no hoe ireo mahery fo ny Madagasikara teo amin'ny tolona ho amin'ny fahaleovan-tena. Marina fa tsy Gisèle Rabesala rery ny tamin'izany fa izy dia anisany ary mitondra atao hoe anjara lehibe tokoa eo amin'ny fanafahana Madagasikara sy ny fahaleovan-tena ny Madagasikara.